Eto ampanomboana dia miarahaba antsika vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Betsaka tokoa ny zavatra tokony nandraisana sy andraisam-pitenenana eto amin'ny firenena. Ao anatin'izay ny fahatsiarovana ny 3 septambra 2019 izay andro na lavo ny ray aman-dreny Monjajona. Ao anatin'izay ihany koa ny fandraisana ny kabeson'ny mpanjaka toera izay voatsielakory izay. Kanefa androany dia ifantoka aloha amin'ny raharaha mananantagna tanambao Tsikandrange any Bekily. Amin'ny maha ray aman-dreny ahy sy amin'ny andraikitra naha Prime Ministre ny tena moa teo aloha dia tsapako fa adidy masina ny mitondra fanazavana manoloana ny raharaha mampalahelo sy mampivahaontsana izay mamely ny mpiray tanindrazana amintsika ao amin'ny foko Tsikandrange ka hominina mananantagna distriktin'ny Bekily. Tsy afaka ny angina isika manoloana ny vonolona, ny fandoroana tanàna, ny fanjakazakany dahalo ary ny fanaovana tsinotsinona ny aina sy ny fananany vahoaka malagasy. Ny tanjoko anio dia ny amaty bantsilana ny zava-misy marina hiala amin'ny fitantarana mitanila sy ny fanasoketana ary indrindrandrindra ny antso ny fanjakana andray ny andraikany. Ny zava-misy marina tsy azo iadina hevitra. Misy ponina anarivony ahitana zokiolona zaza mambehivavy no mbola miriaria sy matory any anaty ala hatramin'izao ora itenenako izao. Nandositra ny tanànany izy ireo no nitahotra sy ny erisetra. Inona no nitarika izany? Ny aliny 7 aogositra 2024 no tafianandia dahalo mirongo basy ny tranon'Andriamatoa Zakato zanaky ny mpisorona mpitana Azomanga no tifirin'izy ireo izy fa talohany nahafatesany anefa dia mbola afaka nanonona sy nanondro ireo olona tomponantoka tamin'ny famonoana azy izy ary voaraikitra antsary sy ampeo izany teniny izany. Faharoa, taorinany fandevenana azy ny 2 septambra 2022 raha mbola tao anatin'ny fisaonana ny fokon'olona dia andian-dahalo maro teo anelanelan'ny 30 sy 50 lahy izay fantatra ny mpaniraka azy, ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny antafika ny sasany no nanafika tampoka ny ponina avy nandevina. Ny tifitra tsy nisy indrafo izy ireo. Rehefa hitan'ny fokon'olona fa tsy mitovy ny hery dia niemotra sy ny paritaka izy ireo mba tsy hisiany raha mandrika bebe kokoa. Nanao izay daniny kibony ireo dahalo sy ny mpanakarama azy avy eo. Trano miisa 770 no dorana, tsy nisy noraisana. Norobaina ny vokatry ny tany toy ny vary sy ny voanjo. Ny entana sy ny fanaka kely sisa tsy may koa dia nidorana sy norobaina. Ny akanjo teny akoditry ny olona sisa no any fananany netiny nitsoka. Mandraka ankehitriny ireo andian-dahalo ireo sy ireo olona fantatry ny rehetra fa manakarama azy no manjaka tokana ao an-tanàna. Mbola mitohy ny azalambo ataon'izy ireo amin'izay olona everiny ho fahavalony. Ny tena mampalahelo sy mahamenatra dia ny fahitana fa toa tsy miraharaha na toa miaro mihitsy aza ireo mpanao ratsy ireo ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana sasatsasany any an-toerany. Ilay fampihavanana terivaimanta sy ny fanasoketana ahy. Misy ny feo mandeha fa izaho amaha ray aman-dreny ahy no manakana ny fampihavanana. Andeha ho saitsenitsika ny resaka. Tonga tany an-toerana tokoa ny delegasiona avy amin'ny OMC no tarihiny manam-pahefana isan-tsokajany ary isany tao anatin'ny delegasiona ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Ambovombe. Ny teniny nentin'izy ireo dia ny hoe andao hiavana. Nanolo-kevitra ny anome ombidimy izy ireo ho mariky ny fampihavanana. Ny solotenan'ny vahoaka Tsikandrange izay vitsy anisa satria ny maro amin'izy ireo mbola any anaty ala dia nametraka fanontaniana tsotra sy mitombona. Tsy mandany fihavanana izahay, fa ahoana kosa ny amin'ireo olona maty no vonoina, ahoana ny amin'ireo trano 720 maikila firehatra, ahoana ny amin'ny fanananay lany rotiky ny fandrobana,
ahoana ny amin'ny zaza tsy afaka mianatra sy ny vehivavy maty niteraka tany anaty ala. Ny valy ny azon'izy ireo dia hoe avelao aloha izany fa ny fampihavanana no maika. Rehefa nampita izany tamiko ireo solon-tena ireo ary nanontany ny hevitro dia izao no navaloko. Ny fanjakana no tompon'ny fampiasan-kery ara-dalàna. Raha misy olona mamono olona na mandoro tanàna, moa ave fampihavanana amin'ny omby 10 no vahaolana. Ny eloka bevava dia tsy vitany rafi-pitsarana nentim-paharazana fotsiny, fa tsy maintsy mandalo amin'ny fitsarana ara-panjakana. Ny torohevitro dia hoe tsy azo ekena ny ampihavanana ny niaramboina amin'ny mpamono azy izay mbola miriaria sy tsy voasazy. Tsy maintsy mandray fepetra alohan'ny fanjakana. Sambory ireo dahalo, sambory ireo mpanakarama azy izay fantatry ny olon-drehetra ary asehoy fa tany tandalany Madagasikara. Rehefa izay no vita, vao afaka miresaka fampihavanana marina sy maharitra isika. Izany torohevitra feno fahendrena izany ve no lazaina fa fanakanana fampihavanana? Tsia. Famporisiana ny isian'ny rariny alohan'ny fihavanana izany, satria tsy misy fihavanana vanona eo ambony elatry ny tsy rariny. Antsoavo ataoko amin'ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka mba anjakany marina. Antsoavo ho fampiarana ny tany tandalana ho an'ny fanjakana foibe, ny filoham-pirenena, ny prime ministre ary ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana. Ny zava-mitranga ao mananantanga dia acte de flagrant délit, eloka bevava ary mbola mitohy. Tsy fifanolana narapoko na rapianakaviany zany, fa fanafiana mitampiadiana sy fandringanana tanàna. Ny andraikitra voalohany indrindra ny fanjakana dia ny miaro ny vahoaka sy ny fananana. Miantso anareo aho andefa iraka manokana, tsy manantsiny, isambotra ireo dahalo sy ny mpanakarama azy, ireo tsy misy atakandro. Tsy azo ekena ny filazana hoe misy plainte croisée, ka ny niaramboina indray no enjena mitovy amin'ny mpamono azy. Aoka ianareo tsy iaino feon-dakolosy tokana, tsy ho variana amin'ny fanaparitahana vaovao tsy marina amin'ny tambanjotra tserasera fa hijery fotony ny tena zava-misy. Ho an'ny fitsarana sy ny papano lalàna, misokatra ny fanadiadiana lalina sy tsy mitanila. Ny pirofo dia maro. Misy horonan-tsary, misy ny tenin'ny aramboina talohan'ny nahafatesany, ary fantatry ny rehetra ny atidohan'ny kotika izao raha izao. Aoka hazavany marina ary aoka ampiarina ny lalàna. Voninao ny ifanometanana amin'izany. Ho an'ny vahoaka ny tetsikandrany, maharary ny manjoanareo ary miarahory aminareo tanteraka aho. Na izany aza, dia mandrara anareo tanteraka tsy anao valifaty aho. Avelao ny fanjakana anao ny asany. Ny finoako sy ny fanantenako dia mbola misy olona marina sy mijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'ny fitondram-panjakana. Famarana, mampalahelo ny mahita tanàna potika, zaza tsy mianatra ary vahoaka miaina ao anaty tebiteby, ary mbola betsaka ny mandositra satria mbola ataon'ireo dahalo sy ny mpaniraka azy, mpanakarama azy, hazalambo hatramin'izao ora itenenako izao. Voninahitra aho ny tondra ny anjara-biriko amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra, fa izany dia tsy maintsy miorina amin'ny fahamarinana sy ny rariny, tsy misy lalan-kafa. Misaotra ihany koa ny BNGRC tamin'ny fanampiana nalefany, ary engany ka ho tonga soamantsara any amin'ireo traboina izany, fa tsy ahodin'ireo dahalo tsy maty manota sy jerim-potsiny hatramin'izao. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.